Halleluja. Fifaliana lehibe ho any mivady manokana ny manolotra ny arahaba ho antsika fiangonana izay fatoka manalika an'ity fotoam-pivavahana androany maraina ity. Ary arabaina toy izany koa ianareo izay efa any an-tokantrano, ianareo izay any an-tokantrano ka manaraka ny fotoam-pivavahana izay ho tanterahana androany. Zao ny teninay aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, ahitan'Andriamanitra miasany ny tsiraray avy. Raha sanatria ka misy amintsika marary, matoky fa Andriamanitra fanapana-tena, fanasitrana magaga. Ho levina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina amin'ny tenanao. Ary raha misy ihany koa manana olana misaotra n'Andriamanitra isika, ahoana Jesosy manatona azy izy, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Ka dia van'ny olana ny fiainanao androany, ho tanteraka izay mino ary teka farasay mafy. Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay, sady zany ve andao hivavaka tsika ka metraka ny fotoam-pivavahana androany eo an-tanan'ny Tompo. Ry Tompo Andriamanitra rainay, ry lay masina, ry lay tsy toa, ry lay magaga, misaotra anao zahay fa efa manarika an'ity fotoana ity ianao, ary efa miaraka aminay eto ianao, omba anay ianao, hitay anay ianao, ary ho tsapanay ny hery mifanatrianao an'izao fotoam-pivavahana izao. Hoeniko voninahitra tokoa ane ty fotoana androany ity, ary amin'ny anaran'i Jesosy mandamoka ny tetika fahavalo rehetra, tsy manan-kery anao na inona eo amin'ny fiainana izany, amin'ny anaranao Jesosy. Halleluja, amen. Epitsakanana iaraka ideran'ny Tompo amin'ny hira anankitelo mifanesy isika rehetra. Aoka andray anjara anompan'Andriamanitra tokoa ianao. Alefazy. Halleluja. Fifaliana lehibe no entinay arabanantsika tsirairay avy tonga manatrika eto. Inompo fa dia amalisoanao Jesosy satria nazoto ianao matotonga eto anompan'Andriamanitra, sady zany be andaontsika ite-tanana mafy be ho an'Andriamanitra le fitiavan-tanana ataonao, zany hoe omeo voninahitra amin'ny fitiavan-tanana mafy dia mafy Jesosy, le nizara ny famindrapony sy ny fahasoavany taminao ka samy mbola verinaina tonga eto indray isika nompo azy. Tena fahasoavana izany, sady zany ve? Sady zany ve? Jereo no manodidina anao fa dia samy zarain'Andriamanitra izany famindrapo sy fahasoavana izany. Amin'ity andro ity tsika, rehefa fotoana tonga eto ianao dia misy ny fiteranan'Andriamanitra, misy ny fiankofana, misy ny hoe hira ataontsika hifampahirezana. Fa androany dao tsika mba hisaintsaina le mandrakizay atsika amin'ny alalan'ny hira, satria na ho tiantsika na tsy tiantsika, na ho mety amintsika na tsy ho mety amintsika, nefa nitako fa mety be amintsika, tsy ho ela dia ho avy Jesosy. Dia tena mila miomantsika, ary indrindrindrindra ny fotsika le minitra ny fahadiovam-po ao anatin'ny atongavan'i Jesosy iny, tena tiany Jesosy be aminao. Ka tehirizo foana ny fonao, adio, tehirizo ny fitafim-pananao araka ny fampahirezana no entin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maraina tety, dia hoe tena mila miambina isika. Ka andaontsika hifanentana e, somary tiako ely ny eo akaikinao, efa ho avy tokoa mpamonjintsika io e. Efa ho avy dada hoe ka tena mila miomantsika, satria raintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy ary tena tokony miramirana ianao hanompo azy eto amin'ity toerana ity. Andao ary sika hifanentana, nanjavona hono ny sasany potizay dia efa lasa ianao zany androany. Amen. Andao ary sika.
sasany usete panasany jaiti masteani pero batale yauna tu wena bakabakilata sita lake yumatu bayetacha sigareta na tuisa Sama desan sika Wala ganyamane Umat skemena kabane tu Apa mira jantamane Man puam fura pravari rasa Suayuhunana Walunde dan panargunanda Suabela ketwaku Sabi bila mafenan sapno sasany Usete panasany Jaiti masteani Venu matale Yauna tuku Ena bagaba kelancha Sita gage Yuma kumarane dancha Sabe yuti sata Mama bila jai sansiga Sasany usete panasany jaiti masteani velo batale yauna tu kabakabakilanja sita gage yuma kumalane dancha Mira jantamane Umat skemena kabane tu Apa mira jantamane Alleluia Zaro fa tsy maintsy hoavy ilay andro ray anangona sainao Jesosy le fampiakarana sady zany ve dao tsika mbola iravoravo amin'ny alalan'ira maneho zany fiainantsika zany ho any an-danitra Itu niminu rejeti Yaraisu ne arusunti Sasianam kaya makarine Mafian jawa sika Sintena sikane Maria Sofia kumane Wabize Tadikwe Abençoe a Deus só sustenta siga Maria Sofia kumane Wabize Tadikwe Wabi panaguna
fanangonana Jesose Sutena tsikane Aria sunfiangonana Wabise Wabise Sajide Wabi fanangonana Wabise Wabise Sajide Wabi fanangonana Wabise Sajide Wabi fanangonana Yatana na miara kandura kura pipali Hallelujah Isika zao natao hoe sambatra satria efa nifonjena sady zany ve ary ny tena mahasambatra dia rehefa zanaka Andriamanitra ao anatinao ilay hery androany fa andao tsika hiresaka indray raha mifampahery tamin'ny alalan'ny herintsika teo dia andao indray hitodika any amin'ny tompo manokana ankipino mahasonofinao dia saintsaina hoe raha tsy eto amin'izao tontolo zao tokoa no misy atsika indray androany fa eona amin'ilay Andriamanitra ao ahita ilay fahazavana ahita ilay fahatsarana azo tsapaitana izay efa niainanao ary nampanarahana ianao tamin'ny androny rehetra izany fahatsarana izany asandrato ny tananao dia misaoran'Andriamanitra hoe voafonjenao misaoran'Andriamanitra hoe ny antony famonjena nataon'i Jesosy ianao dia misy antony mbola fahavelomanao mpanompo ny tamin'ny maraina dia Jesosy sy ny filazantsara izany ndao tsika hisaotra azy ndao tsika lavitra azy amin'ity androany dia ilaiza amin'i Jesosy tsika hoe eto izay ikambana aminao eto izay ifikitra aminao dia izy eo ambany elatrao arafenao amin'ny sandrinao mahery Alleluia 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 sotranao izay Jesosy Alleluia Andriamanitro Andriamanitro iana lazao amin'ny fonao rehetra hoe mangetaheta ianao mangetaheta Fanaiku lazao amin'ny fonao mihitsy famariry azy ianao asandrato aran-tananao izay nomeny tompo anao indro asandrato anao ny tanako tontany maina tontany maina Ni fanaiku
ianao ny fivoriam-bavaka toy izao amakin'Andriamanitra indray hitorotoroany tompo indray ny fonao ampangoraka indray ny fanahinao ny tanjon'Andriamanitra androany ka tsy tany indretra izy amonjy ianao. Halleluja. Sotra reko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy mahazo ny toerantsika tompo sorantsika ny tompo ity fotoana lehibe androany ity azahoantsika manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity indray. Inona moa no antony hanompontsika an'Andriamanitra eto? Ambarako tsotra hoe voalohany fiomanan'ny fiainantsika ho any an-danitra. Raha tonga eto ianao dia tsy hoe mivavabavaka fotsiny fa misy antony lehibe ao fiomanantsika ho any an-danitra ho any amin'ilay toerana izay nomanin'Andriamanitra hivantanantsika manak'izay. Halleluja. Noho izany mila miomana ianao mivavaha mba hatonga anao tena kristianina mafana fo, kristianina tia vavaka, kristianina olom-bavaka. Tsika iny isan'andro dia mila mivavaka isa maraina ianao dia mivavaka hoe Andriamanitra atao mpino mafana fo isan'andro dia mila mivavaka hoe Andriamanitra atao mpino tsara fiomanana aho.
fiomanana ho aiza miomana ho any an-danitra ianao zany mila hoentinao mibavaka io fiainanao io hoe tsy variana ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity hoe variana mitady vola variana miasa variana amin'ny fiainana andavanandro sy ny sisa fa mila miomana ihany ianao isan'andro mivavaka ianao mba ho tsara fiomanana mivavaka isan'andro hoentina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainanao ary ianao raha hiala ety dia azonao antoka hoe ho any an-danitra amen andao ary tsika hiaraka andohalika hivavaka ho amin'izay zavatra nambara izay hanomana amin'ny fiainam-panahytsika hivavaka izany anao hiraray isika dia aorianan'izay dia andohalika hivavaka isika hivavaka ho an'ny ho avintsika rehetra sy ny fiomanantsika ho any an-danitra Sika masorovitsika lekitsika mitakopana hivavaka isika tompoko haleluya tompo ianao no andriamanitra hay aoka tena hikasika anay tsirairay avy ianao hamangy anay ianao aoka tena ataonao olona tia hivavaka izay olona tena mahery mivavaka mafana fo hivavaka ianao ny hamangy anay eto mba ho tahaka izany izay tsirairay avy o jesosy kasio izay vangio izay andriamanitro vangio mba tena ho tonga amin'izany izay hafana fo olona mafana fo olona tia vavaka olona mahery mivavaka ary isan'andro dia hitady anao sy ny tavanao izay o Jesus.
samy mivavaka ary eo ka tena fanafohy vavaka ianao angetaetan'Andriamanitra mangataka amin'Andriamanitra bakasika ny fonao atonganao olona mahery olona tsara fiomanana amin'izao andro avelomanao izao io manao ho any an-danitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Alleluia. aoka mba tena hivavaka ihany ianao mba olona tsara fiomanana ho an'Andriamanitra vita fiomanana any an-danitra ho any an-danitra ianao. Halleluia, halleluia. Zao fiangonana zao dia vanginao raisinao an-tanana olona tsara fiomanana ho any an-danitra. Voasoratra amin'ny bokin'ny fiainan'ny anarany Andriamanitra. Ola shaka.
toy izy mivavakantsika ataovy zava-dehibe mitsika ty fotoanandroany ity toy izy mivavakantsika amafiso amin'Andriamanitra faloratenanao lazao amin'Andriamanitra fa volona nompo azy hatramin'ny farany ianao toy izy mivavakantsika rehetra raha matsapatena fa misy sasana devoly io mandrebireby anao tsy androsonao roa izy asavy mandeha izy toero izy samy mivavaka araka santsika rehetra halleluia halleluia afafiko ny rano Jesosy ho amin'ny rehetra ka anompanao hatramin'ny farany izahay anompanao hatramin'ny farany izahay tsy ala aminao mihitsy Andriamanitra mbola afaka mitovavaka ihany ianao eny toerana mbola afaka mitovavaka ihany ianao fotoan-dehibe ho antsika ty androandroany ity sady mandoalika vavaka anao atsakany tananao aseho fa tena mandiatahitan'Andriamanitra ianao aseho fa mandiatahitan'Andriamanitra ianao amen Let's move from our Savior and Mother's side.
misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra. Samy maka toerantsika rehetra. Misaotra anao Andriamanitra, la izy atraiko mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny famindraponao, ny amin'ny fahasoavanao. Anao zahay anio rampitso ary mandrakizay. Olonao zahay Andriamanitra, ka dia miolika donatrianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Misaotra tompo isika ny amin'ny fotoana nafatsika niaraka ny vavaka teo a. Andaontsika roso hitondra ny fanatitra indray. Eno tsara sao fanentanana ataoko izao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanateranao a fanatitra. Eto ny ampahafolo-karena hoy ny Baiboly. Fa ny ampahafolo-karena entsika io tenin'Andriamanitra no milaza izany, ary lalam-pitahiana ho antsika. Filaza amin'ny Baiboly moa dia hoe ho sokafaka ny varavaran'ny lanitra. Mino ny Baiboly ve ianareo? Mino ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly ve ianareo? Tanterao ny ampahafolo-karena fa Andriamanitra hanokatra varavaran'ny lanitra ho antsika. Rehefa vita moa izany dia tatazantsika ny toerany fanalitra fanao mahazatra, ka dia manomeza amin'ny fonao rehetra ianao. Dia ity azadino a ny fanohanantsika ny émission amin'ny radio sy amin'ny télévision. Mandraisa anjara foana ianareo isika tonga eto, arak'izay misy any tananareo, arak'izay vokatra mifonareo. Eto aloana eto miboaty ho amin'izany. Tiako izao mba samy handray anjara daholo ianareo isika ny fotoam-pivavahana tahako izao. Fa faly ny tompo satria ho fampandrosoana ny fanjakany daholo izany. Alefary anao hira anankiray isika dia mandroso ianareo izay nitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra antsika rehetra. Mandroso ary tompoko.
sansay loekansan toeran'izany ny fiainako eto an'izany efa madiva setra kelikely any raha omena safidy aho dia nitiky tiandroany tiandroany eferany any tafatarako e misonjany tena misady sansay loekansan toeran'izany ny fiainako eto an'izany efa madiva sefa kelikely any raha omena safidy aho dia nitiky tiandroany tiandroany Serene wakati moja pale Yesu astenarana pangerina tuai mandewan fulamena nanana ansistuma kasa kara burizan naiti tamane kontan e favolasa pamina si mais putjanta e nove si mamara na panile e nove si mamara pangerina tuai mandewan fulamena nanana ansistuma kasa kara burizan naiti tamane kontan e favolasa pamina si mais putjanta se favolasa pamina si mais putjanta e favolasa pamina si mais putjanta indray androany Alleluia. Dia iroso amin'ny fandrenesana ny afatra avy amin'ny tompo isika rehetra androany afatra izay hitomana antsika mba ho tsara fanomanana ny amin'ilay fitsenana Jesosy izay ho avy tsy ho ela. Omentsika toerana reto tarika fidiarana reto amaky baiboly isika araka ny voalaza ato amin'ny Korintianina voalohany toko 10:10 ka tapany voalohany toy izao ny voasoratra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Averiko indray ilay voasoratra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Raha zavaina io teny soratra masina no vakiana tamintsika io dia izao tsy hoe noho ny fahatsaranao sy ny fahatsaran'ny toetranao hatramin'izay na hoe satria masimasina kokoa ny fitondrantenanao raha oharina amin'ny hafa na hoe efa ela ianao no nangetahizan'Andriamanitra na hoe nitady an'Andriamanitra dia izay no antony namonjen'Andriamanitra anao. Tsia mpanota tolom-panota rehetra isika tonga manarika an'izao fotoana izao. Ao anao ny baiboly ao amin'ny Romanina toko 7 ao 7:20 io voasoratra amin'ny écran io fa samy miefa nanota izy rehetra tsy misy avana io na iza zanak'olombelona velona eto ambody tany ity araka ny voasoratra ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra no le fahotana dia tsy eo amintsika intsony ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra ambara dia hoe mpanota avokoa ny olombelona rehetra. Ao amin'ny mpitoriteny toko 7:20 dia hoy izy fa tsy misy olo marina ety ambony tany ka tsy manota. Izany hoe na dia ry olona izay azo lazaina hoe
araka fitsarana ety velany olo-marina io olo-marina io olo-marina io dia zao foana no ambaran'ny baiboly fa tsy misy olo-marina ety ambony tany ka hoe tsy mbola nanota izy ary mety ho ratsiratsy kokoa no ny hafa azy ny mombanao teo ny atrehan'Andriamanitra hatramin'izay kanefa isaorana ny Andriamanitra fa navela heloka ianao voavonjy ianao toka olon'Andriamanitra ianao toka zanak'Andriamanitra ianao avy aiza le izy tsy avy aminao za tompoko fa avy amin'Andriamanitra fa nomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra zany no dikany Korintiana voalohany toko 10:10 ilay nivakitsika tiarialoha io manamafy azany ny voalazan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Efesianina toko 2 Efesianina toko 2 andininy 9 sy 10 eno tsara nge zao ny voasoratra ato amin'ny écran ngambany no amakiko azy fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra andiny 7 tsy avy amin'ny asa hoe za dia tsara toetra za dia tsara fanahy za dia malemy fanahy za dia olona tsotra za tsy mba tia ady za tsy mba be gidragidra za tia miantra olona za tahaka zao toy zao tsy avy amin'ny asa hoy ny baiboly tsy avy amin'ny asa no namonjena antsika tahaka zao ny namonjena ny fanahintsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa ozy satria sao dia isy irere eo aminareo raha fitenina zany a ny tiako ambara dia zao mpahanota avokoa ny zanak'olombelona rehetra tsy misy olo-marina na dia anakiraiza teo anatrehan'Andriamanitra na dia zany aza ianao kosa zay toka eto inona ny zavatra nitranga no havan'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra ianao no havan'Andriamanitra tamin'ireo havanao ianao no havan'Andriamanitra tamin'ireo namanao ianao na dia samy mpanota be izao azy isika dia no tiavin'Andriamanitra manokana ianao na amin'ny rano fo ianao no fonjena tamin'ny alalany filazantsara zay eny sofinao ianao no fonjena tamin'ny alalany fidorana vavolombelona zay nataon'ny olona taminao ianao no fonjena tamin'ny alalany sorona nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ianao zay le fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika amen ankehitriny azy dia efa olom-boavonjy ianao mendrika ny toetra eo an-tanan'Andriamanitra mandrakizay ianao mendrika ny hiditra ao an-danitra ihany koa ianao mendrika ny hipetraka ao amin'ilay toerana zay fanamboarin'i Jesosy ianao araka ny voalazany ao amin'ny Jaona toko 7 andininy 1 faharoa ary ny fahatelo dia ao anatin'izay andininy 3 zay dia misy teny nataon'i Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ianareo ary mino ihany koa fa zao io ho Jesosy andeha hanamboatra fitoerana ho anareo satria olona efa voavonjy ianareo ary ho avy aho ka haka anareo ka ny amin'izay toerako no hitoeranareo ary any bokin'ny Apokalipsy toko 22 azy dia zao voasoratra hoe efa voasoratra io boky fiainana ny anaranareo fa zao anefa tandreo sao voafitaky ny devoly ianao na ihany koa voafitaky ny sainao ianao ka ionona fotsiny hoe efa voavonjy ao tsy zany namonjy tenako fa Andriamanitra mihitsy namonjy ahy tao anatin'ny fahotana no mivojen'Andriamanitra tao anatin'ny faratsiana aho no mivojen'Andriamanitra mbola tao anatin'ny fampotsampy aho no mivojen'Andriamanitra
tany reo so voavitaky ny devoly na voavitaky ny sainao ianao fa io fanahintsika zay efa voavonjy io tompoko dia mila fikarakarana sy fanolokoloina ary ilaina atao mitoetry ho araky ny fon'Andriamanitra mandrakariva amen amen eno tsara ke reto teny na tantara zay voalaza amin'ny baiboly ho Jesosy ao amin'ny Matio 7 andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo ho izy tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hita fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra olona efa voavonjy no nilazany Jesosy an'io teny io tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hita fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra olona voavonjy le olona satria hoy ny voasoratra maro aminareo no anao amiko amin'izany andro zany tsy androany fa amin'izany andro zany dia hiteny hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay fa inona no valiteny omeny Jesosy an'izany olona zany ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka ho amanokana rehefa mamaky an'io teny io misaintsaina an'io teny io dia mangovotra mihitsy tena mangovotra satria possible hoe ianao zay efa voavonjy ray volana lasa zay na heritaona lasa zay na folo taona lasa zay na roapolo taona lasa zay possible ho lavin'Andriamanitra tsy hiditra tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ateorina tsy mampangovotra anareo ve ry havana io teny nataon'i Jesosy io averiko vakiny andray tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny marimarina ho Jesosy tsy fantatra ianareo mpanao meloka miala amiko ianareo mpanao meloka ho ihany koa Jesosy fanoarana no nitondrany ny fampianarana sy ny fampitandremana tamin'ity ny ray mandeha ity ho Jesosy ao amin'ny Matio 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7:10 zao no teny nataon'i Jesosy ary ao tsara nge ny voasoratra fa rehefa aveo ho azavainy amintsika le izy ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka virjina folo zay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena mpapakatra ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry fa ny adalana ndray fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany ary raha naharitra ela ny mpapakatra averiko indray andiny 5 ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendremana avy izy rehetra ka natory ary no mamatonalina dia nisy antso hoe indry ny mpapakatra mivoa mba hitsihana azy dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homekely amin'ny solikareo izahay fa hifofaty ny fanalanay fa ny endry namalaka nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpapakatra ary zay efa niomana dia niaraka
dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virjina tia olokana na hoe tompoko voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Toy izao ny famitinana ny tantara. Fanoarana nataon'i Jesosy izy io. Fanoarana mikasika any amintsika izay fanovonjena ny fanahy mba ho isandreo olona hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra rehefa tonga io fotoan-dehibe io. Tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy vaovao mafaly lehibe nambara fa ho avy ao amin'ilay tanàna ny mpapakatra. Isy fampakaram-bady lehibe zany ho tanterana ao amin'ilay tanàna. Dia zao ny zavatra nitranga. Nifidy tovavy miisa 10 ny tompon'andraikitra mba hanao fety andravaka ny fitsanana n'ilay mpapakatra. Ary ireo tovavy miisa 10 ireo dia efa voasoratra fa manana droit hiditra ao amin'ilay fampakaram-bady hanao fety hiaraka amin'ilay mpivady vao. Dia samy nomena fanala izy ireo, samy nasiana solika fanalana. Ka rehefa nandeha ny fotoana dia tsy tonga arak'ilay nieritreretana azy ilay mpapakatra. Lasa ny androany tsy tonga izy, lasa ny apity tsy tonga izy, lasa ny herinandro tsy tonga izy. Aza ihany ary ilay mpapakatra. Dia hoy ny fitenenana, mbola ho avy izy e, tsy ela tso dia ho avy izy e. Ka rehefa ela ny ela dia hoy ilay fanoarana hoe ny 5 tamin'ireo tovavy ireo marina moa fa matoa ny tenin'ny Baiboly hoe Virjina 10 dia ilazana hoe tovavy madio ireo olona ireo. Tsy ireo ihany akory no madio tao amin'ny tanàna fa be dia be, fa ireo zany no voafidy mba hitsena ny mpapakatra, mba hanao fety hiaraka amin'ilay mpapakatra ao amin'ilay toerana fanaovana lanonana. Dia ny 5 tamin'izy ireo hoy ny Baiboly hoe adala, satria rehefa niandry ka tsy tonga mpapakatra, rehefa niandry ka tsy tonga mpapakatra dia variana ry zareo. Filazan'ny Baiboly moa dia hoe natory. Zay ny filazan'ny Baiboly, natory izy rehetra. Tsy nokarakaraina ilay solika, ilay fanala safady hoe mba asiana solika. Fa ny 5 ilay antsoina hoe endry kosa dia izao ny zavatra nisy. Niandry izy tsy tonga mpapakatra fa ny fanalana no karakarainy foana, nasiana solika foana. Tsy maintsy ho avy izy e, tsy maintsy ho avy izy e, tsy maintsy ho avy izy e. Dia no karakaraina nasiana solika foana. Tampoka be azy nandre feo izy rehetra, ilay tovavy miisa 10. Intsao ny mpapakatra fa tonga, intsao ny mpapakatra fa tonga. Raha vao nandre izany izy 10 dia ilay Virjina atao hoe 5 adala avy hatrany ny vahaolana ho azy dia nanatona andreto namana mba ho misy solika izay fa lany ny solika anay. Dia zao ny tenin'ilay Virjina 5 endry. Sao tsy ampy ho anay sy ho anareo ny solika omena ato aminay, fa mandehana mividy ianareo makany ampivarotra. Dia lasy retsy nandeha nividy nakany ampivarotra. Tonga ihany ny mpapakatra. Rehefa tonga ny mpapakatra dia reto ilay tsara fiomanana avy hatrany dia nazy niditra niaraka tamin'ny mpapakatra nakao amin'ilay trano fanaovana fety, fanaovana lanonana. Rehefa tafiditra dia nodiana ny varavarana. Vao hita varavarana, ndreny ilay olona tovavy 5 adala niazakazaka niaraka tamin'ny solika, niaraka tamin'ny fanala feny solika. Voay izahay, voay izahay, voay izahay. Fa nisy feo eniny hoe tsy fantatro ianareo, tsy fantatro ianareo. Dia izay fandeha ny tantara. Dia zao ny teny nataon'i Jesosy, koa amin'izany miambena ianareo
fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Reo fanoarana atao Jesosy reo ry havana dia tandindo ny fiainantsika pino efa voavonjy. Be dia be ny mpanota eto ambony tany fa ianao no novonjen'Andriamanitra. Amen. Ianao no soratany ny boky fiainana fa an'Andriamanitra ianao. Ianao no nekena mba hoisandreo hitsenan Jesosy eny amin'ny raolanitra rehefa ho avy izy. Fa izao mila mitandrintsika. Mila mitandrintsika. Satria dikany fanoarana io dia izao. Na dia efa isandreo olona voavonjy azy anao. Andriamanitra mihitsy no namonjy anao, fa tsy anao namonjy ny tenanao, dia possible tsy ho tafiditra makao amin'ilay fiaina mandrakizay ianao na makany amin'ilay toerana izay fanamboarin'i Jesosy. Possible zany. Raha ohatra ka tsy mba nokarakarainao, tsy mba nokolokoloanao ny famonjena izay fanomen'Andriamanitra anao. Be dia be ke ny kristianina, ny olombavonjy no tahaka izany mihitsy e. Olombavonjy izy, kanefa ny zava-misy izy indray no voasariky ity izao tontolo izao ity mba hanao tahaka fanaon'izao tontolo izao. Olombavonjy izy, kanefa izy indray no mandeha tahaka ny fandehanan'ny jentilisa. Olombavonjy izy, fa tsy hita mihitsy ny maha olombavonjy azy, fa dia ny fiainany dia fiainana mifanohitra amin'izay voasoratry ny Baiboly mandrakariva. Ry havana malalo, soratany izany tantara izany, izany fanoarana izany ho fampitandremana antsika mba tsy hisian'ny fanenenana. Mbola teny toy izao ihany koa ny Tompo Jesosy. Hoy izy ao Maty toko fa 12 dia 17. Fa maro no antsoiny, fa vitsy no fitiana. Maro tamintsika izany izao no natsoina ho amin'ny famonjena. Fa araka ny teny nataon'i Jesosy, vitsy amintsika ny tena fidiana mba ho isandreo olona hiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ratrizay. Raha zavaina zany ireo tenireo sy ireo fanoarana ataon'i Jesosy ireo dia izao. Efa nanao dingana lehibe Andriamanitra ho famonjena ny fanantsika. Ho Paoly apôstôly manao hoe fahafahasoavana no namonjena anareo. Dingana lehibe nge, satria tena mpanota tokoa ianao, tena mpanompo sapy ianao, nanana ny adalanao ianao, nanana fianan-ratsinao ianao, ary raha hoarina amin'ireo namanao sy ireo havanao na ireo olo-pantatrao aza dia fantatra hoe tena ratsy no ny andrenondreny ny fiainanao hatramin'izay. Kanefa no fahasoavan'Andriamanitra dia nitotona taminao ny fanapa-kevitra hoe hovonjena ny fanahinao. Amen. Amen. Kanefa aza mionina amin'izay fotsiny ianao hoe efa voavonjy efa voasoratra boky fiainana ny anarako. Aza mionina amin'izay ianao. Fa ny tena antoka lehibe ahafahanao miditra makao amin'ilay fiainana mandrakizay, ahafahanao mitoetra ao amin'ilay toerana namboarin'i Jesosy, dia miankina aminao ihany, miankina amintsika ihany, miankina amin'ny fitondrantenanao ihany, miankina amin'ny fitondrantenantsika tsiraray avy. Eno tsara ihany koa ity teny nataon'i Paoly apôstôly ity, fa tena malasa saina e, malasa eritreritra. Korinthiana 2:10, andininy 1 manomboka eo no hovakintsika. Korinthiana 2:10 manomboka amin'ny andininy 1. Fa tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy, ampahafantariko anareo zava-nisy tamin'izany andro zany, hoy Paoly apôstôly, ampahafantariko anareo izay olombavonjy ankehitriny, satria hoe fa tsy tiako tsy fantatrareo ry rahalahy. Ny jentilisa ny olon'izao tontolo izao tsy rahalahy Paoly,
fa ny olom-boavotsy tahaka antsika no ralàna ary mety efa amintsika ny teny ataon'ny Paoly apôstôly ankehitriny fa tsy tiako tsy fantatrareo ry ralahy fa ny raza antsika rehetra dia tamban'ny rahona izy rehetra tamban'ny rahona izy rehetra namaky ny ranomasina izy rehetra natao batisa ho amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany andiny fadimy avy hatrany nefa io voasoratra io ny ankabiazany tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra tena mampieritreritra be hoe samy nofonjena taholontsika rehetra novidiana tamin'ny alalany rano Jesosy Kristy nesorina tao anatiny fanompotsapy mba ho amin'ny famponan'Andriamanitra nesorina teo an-tanany devoly mba ho eo an-tanan'Andriamanitra nesorina tamin'ny famaisinana mba ho amin'ny fahazavana nesorina tamin'ny fahafatesana mba ho amin'ny fiainana nesorina teo ambany fanosonana mba ho eo ambany fitahin'Andriamanitra no sakan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny fahaverezana fa kosa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy dia avy io voasoratra eo andivadimy nefa ny ankabiazany tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra zany zava-nisy mikasika any amin'ireo zanak'Israely andiny faraika ambin'ny folo ary zany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika zay niara faran'izao tontolo zao zany tantara zany ho Paoly dia anatra tonga fananarana antsika taranaka ankehitriny zay velona amin'izao vaninandro faran'izao andimy farambe folo koa izay manao azy aminareo izay efa manana fanavovonjy aoka izy hitandrina fandrao lavo aoka izy hitandrina fandrao ho lavina aoka izy hitandrina fandrao ho disy fanantenana rehefa tonga ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra aoka izy hitandrina fandrao lavo aoka izy hitandrina fandrao voasakana tsy ekena isandreo olona hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mampieritreritra daholo zany rehetrarehetra zany ry havana noho izany amin'ity androany ety ny tena afatra lehibe ho antsika zany dia zao hoe satria olom-boavotsy isika Andriamanitra mihitsy nefa niantso antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy dia izao arovy izao famonjena lehibe efa nataon'Andriamanitra taminao manokana izao arovy mba tsy votsitra hiala eo an-tanan'Andriamanitra ianao amafiso saika isan'andro ny kontranao amin'i Jesosy zao ny teny atao amin'ny Paoly atao amin'ny Romana toko 12 dia andininy voalohany sy faharoa Romana toko 12 andininy voalohany sy faharoa hoy izy koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fampom-panahy mety ataonareo zany mangataka aminareo ary rahalahy saika isan'andro dia atolory ho an'Andriamanitra ny tenanareo ho fanatitra velona ho fanatitra masina ho fanatitra akasitran'Andriamanitra dia andininy faharoa mitandremo ianareo asa manaraka fanao izao tontolo izao na manao ana sy manao ahoana ny hevitry ny devoly misarika antsika mba hanao tahaka fanao ny olo izao tontolo izao na hanao tahaka fanao jentilisa dia io voasoratra io asa manaraka an'izany ianareo fa meteza anova amin'ny fisainanareo ianareo
miova amin'ny fanavoazana saina dia fataro isan'andro san'andro ny sitrapon'Andriamanitra dia ilay sitrapon'Andriamanitra tsara sady akasitrahana no marina ambon'izany satria efa manitsika vanandro farantsika dia manana faharetana amin'ny fanomponana an Jesosy manana faharetana ianao zao mantsy teny nataon'i Jesosy zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjeny halleloia enonge ity tantarako aminareo ity zavatra nisy izy ity 7 taona tany hoandro zay ny lasa dia voatendry anamasina mariazy aho tena nandraisiko lesona mihitsy io fanamasinana mariazy io zao ny zavatra nitranga tamin'izany amin'ny folora no voalaza fa atao ny fanamasinana mariazy dia efa tonga teo ny mpitendry zava-maneno rehetra efa tonga teo ny reo ekipa mpidera rehetra mba anafana ny lanonana efa tonga teo ihany koa ny fianakaviana maro sy ireo namana maro satria tsy nanana fiarakodia izy dia tonga dia avy hatrany namantana tanam-piangonana Tobesarety io toerana io efa maro be ny olona tonga teo fa ho avy ny mpanambady tonga tamin'ny folo efa niomakomana fa ho avy ny mpanambady ny mpitendra maneny efa kikika zava-maneny eo ny mpitery efa mitsangana nandrasana amin'ny folo sasany tsy tonga ry zareo nandrasana amin'ny 1 tsy tonga ry zareo dia efa nomboka niala teo toerana amin'ny mpitendry zava-maneno sy ny mpidera nandrasana amin'ny 20 mbola tsy tonga ihany zareo efa nomboka niotikodina hoe aiza ihany tamin'izany fotoana izany moa tsy mbola misy tony telefona portable itony mba hiantsona ny zareo hoe aiza anareo totara be ianareo fa dia samy miandry teo aloha tonga ny amin'ny 20 mahery lasa nandeha tsikelikely ny mpitendry zava-maneno sy ny ekipa mpidera nakany amin'ny tsena ny Besarety ny tady kafe smofo na dite smofo na composé reo fianakaviana sy ireo namana efa tonga talobe ihany koa tao am-piangonana nanomboka mivoaka ny trano tsikelikely lasa nitady sakafo tany ivelan'ny tany olona vitsisy nitafajana tao niaraka tamiko vo lasa kelikely zareo zay fa naneno ny klaksoniny zay ny mpanambady ary tena izy tokoa dia nampandrosoana dia za ve moa hiandro ny tsy eo dia natomboko ny fotoam-pivavahana dia natao ny fanamasinana vita ny fanamasinana reny musicien niakatra eny ambony estrady naka ny fitaovana rehetra ampiasaina ndreny ankoa mpidera sasany niakatra efa vita fanamasinana ndreny ny fianakaviana voanitra ohatra ry ianina efa tonga kary zareo efa vita ka ny fotoam-pivavahana dia ny rava dia zao ny lesona lehibe azoko tamin'izany tahaka izao mihitsy zany zavatra hitranga amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy miandro ny olona tsy mbola tonga ihany Jesosy dia maro no variana maro no matory ara-panahy maro tsy mikarakara tsy mikolokolo ny fanalany mba ho asiana solika ka rehefa tonga tapoka ny tombo Jesosy dia ho tavela ny akamaroan'ny mpino ho tavela ara-baky teny ry havanao aveliko indray ilay hafa ry Jesosy zay maritra hatramin'ny farany ihany no vonjeny za moa andeha ho aiza tamin'io andro io pastera ihany koa ny tena tsy dia hoe andeha matady composé any an-tsena any ony na hitady kafe smofo fa dia niandro teo na dia nona azy isaorana ny tompo fa le faharetana dia natongahy afaka nandray andraikitra tamin'ilay mariazy somary sotra ihany ny tena tehitra ihany ny tena tsy faly ihany ny tena fa ny lesona niraisana tamin'ny alalan'ilay fataran'ilay mariazy kosa dia tena lehibe tamiko ary zao zaraiko aminareo izao ry hafanao
tia nanatoka ny hotafitra ny amin'ilay fiainana mandrakizay vianao, tia nanatoka ny amatana an'ilay toerana efa namboariny Jesosy mielove ianao, tia nanatoka ny iona amin'ny Jesosy ary araka amin'ny Jesosy mandrakizay vianao. Voalohany dia aoka ianao hikarakara sy kolokolo ny fanahinao izay efa voavonjy. Saika isan'andro ataovy manana atoka ianao, fa raha tonga tapoka papakatra dia vonona foana ianao. Ary fanampin'izay aoka haritra hatramin'ny farany ianao. Engany ka ho tanteraka aminareo izany. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve? Alleluia! Ry havano, andao hivavakatsika amin'izao fotoana izao. Zay ny afatry ny tompo nataony ho antsika rehetra, satria sitrapon'Andriamanitra tsika rehetra zay voavonjy toka eto dia mba samy ho voavonjy tokoa ka ho tafaraka amin'i Jesosy any amin'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Andao ary hiaraka hivavaka eo mpipetrana ihany, tena hivavaka be mihitsy. Misaoran'Andriamanitra ianao fa no fahasoavan'Andriamanitra dia voavonjy, no fahasoavan'Andriamanitra dia voavela heloka, no fahasoavan'Andriamanitra dia toka olon'Andriamanitra, no fahasoavan'Andriamanitra dia toka zanak'Andriamanitra. Ary misaoran'Andriamanitra fa na dia teo ary ny adalanao atao anatin'izay maha-olom-boavonjy anao izay dia mandraka ankehitriny mbola eto anao. Tiany nandre zany afatra zany, satria tiany tsy voafafa ny anaranao voasoratra eo boky fiainana. Tiany Andriamanitra ho mafisina ilay toerana misy anao hoe ty toerana ho andrakoto, ty toerana ho andrasoa, ty toerana ho anjareo variananina na variananina. Miankina aminao sisa mba tsy ho sanatrika hoe Andriamanitra no efa nanome, fa balita tokoa tsy nambinina araka fiteny malagasy. Mba tsy ho sanatrika hoe novonjena ianao no fahasoavan'Andriamanitra, fa lony tsy fahaizanao mikarakara na mikolokolo ny fananao voavonjy dia indrisy fa very ihany ianao. Tsy sanatria ka ho tonga tahaka any Jodasy fihefarantsika. Jesosy no nifidy azy ho isandreo apôstôly, fampianarana mitovy no nomena azy ireo, fa indrisy Jodasy anefa inona ny fihefaran'ny fiainana, nanahoana fihefaran'ny fiainana. Reny voalaza amin'ny Baiboly, nanantona ny tendany tamin'ny dadimody ary dia nianjera tamin'ny tany dia vaky ny tsinainy, loza ny fihefarany, tena loza ny fihefarany. Maro no nantsona fa vitsy no fidiana. Mitandrema mba tsy ho isan'izany isika tonga eto. Andao hivavaka antsika tompoko. Samy mivavaka izy, samy manokatra ny vavany izy. Asa manao valavala an'izao famonjena lehibe efa nataon'Andriamanitra ho antsika izao isika rehetra. Mifona, mibeba tamin'ireo zavatra tsaraka sitrapon'Andriamanitra nataonao. Mivava, mibeba ary miala amin'ny ratsy rehetra. Aoka ho kristiana tsara fiomanana, aoka ho kristiana tena manana toka ny tsena Jesosy tokoa ratrizay ka tonga izy. Aoka hivavaka daholo tsika rehetra, aoka hivavaka daholo tsika rehetra, samy mivavaka arak'izay fanentanako izay tsika rehetra tompoko. Halleluja. Misaotranao Andriamanitra izahay, mideranao ilay Andriamanitra tsy toa, fa fahasoavana tokoa no namonjenao anay, ary no fahasoavanao dia mbola voatahirinao olom-boavonjy mandraka ankehitriny izahay. Dia izao nomenao fananarana sy fampitandremana izao mba tsy sy ny fanenenana ratrizay, ka ho avy any amin'ny raony lanitra anao Jesosy apakatra reo izay anao tokoa. Misaotra, 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 misaotra tompo.
Halleluja, halleluja. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Mety izy karakara sy kolokolo ny fanaonao voavonjy ianao. Tohizo ny fiainanao mandavataona izany mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Dia angatany isika mba angina dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Apetrao eo amin'ny fo ny tananao. Tompo, ity ny mpanomponao mijoro eo mibanga, mifona ho an'ny fiangonanao tahaka izay efa nataon'ny Mosesy, tahaka izay efa nataon'ny rahalahy Epafra izay mpino tao amin'ny fiangonana tany Kolosia. Mamindra fo amin'reto fiangonana reto ianao. Sitrakao ny namonjy fanandreto olonreto, nanangana azy olonao sy ho zanakao. Sitrakao ny namela ny eloka rehetra vitany hatramin'izay noho ny fanavotana nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Koa dia mamindra fo ianao. Androany miasa eo amin'ny fanenao masina ka tapa-kevitra ny izy ireo hikarakara amin'izay ary kolokolo ihany koa ny fanahy izay voavovonjy mba tsy isanenina rahatr'izay fa samy ho tafita somatsara hiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra aka n'ilay toerana izay efa namboarin'i Jesosy ho anay olom-boavonjy. Ho amin'izany ane zato isan-jato amin'ity fiangonana ity. Koa dia misaotra sy mankasitraka anao zahay ry Andriamanitra eo. Atolotra eo an-tananao ny tsiraray avy mba ho voatahiry ho arak'izany ary samy haharitra hatramin'ny farany ihany koa. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra. Nandahoana hoe raikio zao teteo tiao maniria kina tratrana zao teteo tiao. Atsakany tanantsika rehetra. Titamiao raikio malalo sunita nabu titamiao raikio malalo sunita nabu. Indro fatazako sandrinao. Indro fatazako ny sandrinao. Mitsotra mba isakambina re. Mitsotra mba isakambina re. Inti kami yao. Andriamanitra, sitrakao ny namonjy ny fanahinay, sitrakao ny nanoratra ny anaranay eo am-bokin'ny fiainana, sitrakao ny aretanay hatramin'ny farany ka iarahanay miaraka aminao Jesosy ao amin'ilay mandrakizay. Amin'ny mampanomponao aho dia mivavaka mba
arak'izany tokoa ny fiainany fiangonana rehetra nanatrika ny fotoam-pivavahana androany misaotra ray ary afafoka amin'ity fiangonana ity le ran Jesosy Kristy nalatsaka tompony azy fijaliana ho fiarovanay ary ho fitahina ho anay sy ho fandresena ho anay misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen. Halleluja. Irahantsika manao a la hira hoe hatramin'ny farany. Ndao ataontsika mifotsika rehetra zany a manakiko masonofotsika isika dia ataontsika mifanavavaka zany ao anatin'ny fiangonana Salute.
hatramin'ny farany antsika sanao hatramin'ny farany tsy atakano toan'izany za tsy misoloky miny azakano talanao aza hatramin'ny farany amafisy fa tena manaiky an'Andriamanitra sy ny heriny anao hatramin'ny farany antsika sanao hatramin'ny farany hatramin'ny farany antsika sanao hatramin'ny farany teka mafantompo isika andaotsika mbola naohira anankiroa mialohan'ny tena amaranantsika ny fotoam-bavaka izay no tanterantsika teto hira tena anehoantsika fifaliana satria zany olombovonjy zany a dia tokony tena ho faly tena ho ravo mba dinio ny fiainanao hoe nitoeranao fahiny nanao ahoany tao anatin'ny fampotsampy be tao anatin'ny fiainam-pahafatesana za zao matsiaro ny rahalahy anankiray rehefa tsy lazany anarana moa fa tena tao anatin'ny tena faran'izay fiainana ratsy tao anatin'ny fampotsampy be tao anatin'ny famozam-po be efa teo mba-vaona fahafatesana tsy resany etsony zavatra ratsy ny ainana kanefa tamin'ny fotoan'andro anankiray tsy napoziny namonjy azy Andriamanitra halleloia hoy izy raha niona tamin'ny ray tamin'ny vavaka tato amintsika aiza no misy mpanao fanafoty fara zay mahery be indrindra hoeto any aho dia hoy le mpino tato amintsika andao izy izy misy mpanao fanafoty mifara zay mahery be ary dia tamin'izany moa tsy tetizay mipetraka fa teny ivanja dia netiny anaraka azy loany amin'ilay mpanao fanafoty mahery be olo dia fa tonga teo mbavady efa korazy aty zany le mpanao fanafoty mahery be ivany olany eo amiko dia nampidirina dia ndraisiko tao amin'ny salonay dia rehefa tonga tao io le mpanao fanafoty mahery be io le mpino dia gaga ihany aho hoe ohatray inona ary ny mpino ty teneniny zaka mpanao ody ao an-tsaiko fa rehefa tonga teo dia naka baiboly aho dia nitoriteny nambarako ny amin'i Jesosy jiro vavolombelona dia gaga izy ohatray fa ka tsy mpanao fanafody izy dia nivavaka ho azy aho saorana ny tompo fataorina zay nanao famonjena lehibe ho azy Andriamanitra halleloia voavoje ny fanahana voavany ny olana goavany indrindra teo aminy toana maro lasa zay tsy nemotra intsony izy fa njoro an Jesosy ary mbola an Jesosy mandraka kehitriny ireo izy mianakavy ndo hiteka mafan'Andriamanitra isika Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia tahaka izany ihany koa nge momba antsika reto hoe ka ontsika ny tsy faly tsy ravoravo andio an'Andriamanitra vonina ve anareo alefary irana koa mifanesy teny ifaliana andihizana epitsanganana satria voavonjy fanantsika afaka ny teny mafy enao androany hoe sambatra fa olona ambiny tena asarato ny tananao dia ataovy misy hoe mirelaxy tsara ianao miteny izany sambatra fa olominy halleloia deo tsika tia tanana mafy eo an Jesosy dia ianao izany amin'ny fifaliana asalato ny tenantsika Samba
Mpanompon'Andriamanitra ty dia tokony ho ravoravo ianao dia tena tokony ho faty satria voavonjy ary tsy rehefa fotoana toy izao fa isan'andro mihitsy. Alleluia. Deo tsika mbola hiravoravo ilaza amin'i Jesosy androany hoe tsisy atakarinay ianao Jesosy any dia lazao amin'ny fona feny fifaliana izany. Lazary. Famaguna nella cor, se sociale, le fancaraka, e famana
Vavaksika ray malala vita somatsara ny fitaom-pivavahana androany izay nitondranao anay teto koa dia makasitraka anao Andriamanitra tsy toy izahay ankehitriny azy dia mandroso mibanga aho mifona ho andreto fiangonanandreto tahaka izay efa nataon'i Mosesy hitahiry azy ireo hanompanao hatramin'ny farany ny fanenao masina ho tonga any amin'ilay toerana efa nomaninao ho anay ane izahay fiangonana RHEFI Androndrakely ary ny fierovanao dia lehibe tokoa ka mandamoka ny tetika fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia noho indray ny filazana farany androany amin'ny 12 fotoana fivoriana fandroany ho antsika na amin'ny roa falitsika roso amin'izay satria zany no anisa fanomanantena ho amin'ny fitsenana Jesosy eny amin'ny rao lanitra. Dia ianareo izay nandray an'ilay karta nandray an'ilay alahady amin'ny baiboly tokony averina tamin'ny heriny dia raha possible aminareo dia averinareo menareo madame lala na menareo anay ety anoloana aty le izy tompoko fa tokony efa ho averintsika any mampely baiboly mitambatra ny valopitsika rehetra zay zany ny filazana fa dia mirasoa antsika rehetra aza atao amban-javatra amin'ny fiaramiangona andavanandro talata sy alakamisy rava.
Amen.